Fatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, lay rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Misaotra anao izay midiranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao tratra indray ity maraina ity. Rehefa avy narovanao tamin'ny alina mangina iny izay alim-pahafatesana, velona ny atrapa-monjena. Miarabanao manoroka ny tongotra masina izay ry Jesosy Kristy tomponay, satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Ahidinao aminay tsiraray avy aza ny fanainao masina amin'ity maraina ity, azahoanay mandray ny teninao, ary miaina izany teninao izany eo ambany fitarian'ny fanainao masina, ka hanavoazanay ny fanoratenanay fa ho anao izay anio ampitso ary mandrakizay. Aleluia, amen. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo, manonina ny fiadanana sy ny fifaliana ao amin'ny sambatan'olona ary ny isan-tokantrano izay mampandroso izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay banjintsika dia ao amin'ny bokin'ny Galatiana toko voalohany, 9:3 ka hatramin'ny 5. Galates chapitre 1 verset 3 à 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika, ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany andiny tsoratra masina sy andalan-tsoratra masina izany no ahafahantsika mibanjina ny lohahevitra hoe atolory an Jesosy feno sy tanteraka ny fiainanao. Atolory an Jesosy feno sy tanteraka ny fiainanao. Fa maninona moa ny tompo no miteny hoe sy mampatsiahy fa mila manolotra ny tenantsika tsiraray avy isika ho azy feno sy tanteraka. Eo amin'ny andininy faha-4 dia mazava tsara hoe Jesosy Kristy tompo izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Raha mijeritsika izany tenin'Andriamanitra izany dia mety tonga ao anatin'ny saintsika izany hoe ay, ireto olona miara-belona eto amin'ity izao tontolo izao ity dia olona ratsy fanahy avokoa. Dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa ratsy fanahy avokoa ny olombelona, ny zanak'olombelona, satria nahoana? Noho ny fidiran'ny fahotana tany ampiandohana. Ary fantatsika tsara fa teto nanoratra an'izao boky izao i Paoly apôstôly, izay nitodika sy nibanjina ireo mponina tao Galatia, ary koa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao dia mibanjina amintsika tsiraray avy izany tenin'Andriamanitra izany nosoratan'ny Paoly apôstôly. Mila mahatsiaro tsika ry havana fa raha tsy Jesosy Kristy tompo izay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, dia tsy afaka itsika teo amin'ny zioka sy ny tanan'ny ratsy fanahy. Ary Jesosy Kristy tompo mihitsy izay nanao ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao, satria izy ilay teny tonga nofo ary olombelona tahaka antsika, dia ny tanjon'Andriamanitra rainy dia nitondra famonjena sy fanafahana, ary indrindra ahafahan'ny zanak'olombelona izay ratsy fanahy sy miaina ary mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana
mba hanavaka izany zanak'olombelona izany, ary izay no mahatonga hoe mila manapa-kevitra ny tsirairay avy izay nandray an'i Jesosy Kristy Tompo na nandre an'i Jesosy Kristy Tompo na resy lahatra koa ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, fa mila manolotra feno sy tanteraka ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy Tompo, ny tsirairay avy izay milaza fa kristianina sy tena mpino marina. Ao anatin'ny ataontsika hoe herinandro vitsivitsitsika dia ankalaza ny fahatsiarovana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny Pentecoste. Ary izany fanahy masina izany tsy hidina fotsiny na hilatsaka fotsiny, fa mila mibebaka aloha vao tafalatsaka ny fanahy masina, ary indrindra mila mahatsiaro ny afatra voalohan'ny filasan-tsara izay notoriana tao aorian'ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny Pentecoste, izay milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho vonjena ho afaka amin'ny taranaka maditra idia ianareo. Voasoratra izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:2 faha-20. Izany hoe ny olona eto amin'ity tontolo izao ity dia olona tsy manam-pahendrena ary fantatra fa taranaka maditra. Mety angamba koa ny tsirairay amintsika izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao dia ao anatin'izany taranaka maditra izany, noho ny inona? Noho ny fahotantsika, noho ny adalantsika, noho ny fankafizantsika amin'izao tontolo izao, ary noho ny tsy fahaizantsika miaino ny bitsiky ny fanahy masina. Ary ny tena zava-doza dia efa mahafantatritsika fa maditra dia mitarika koa ny mpiarabelona amintsika sy ny manodidina antsika ao anatin'ilay ditra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona moa ny tanjon'ilay fahavalontsika dia ilay devoly na ny satana na ilay losifera dia nitarika antsika ao amin'ny fahafatesana, hitarika antsika tsy handova ny fiainana mandrakizay izay lova izay efa nomanin'Andriamanitra iray ho ahy sy ho anao. Raha handray ohatra kely tsika ao anatin'izany izay tantara tena nisy dia ny zavatra nisy sy niseho tany amin'ny firenena Chine, tany amin'ny firenena ny Sinoa izany dia nisy mpamboly anankiray izay namboly teo amin'ny ataontsika hoe ny tanimbary izay niasany sy novoleny. Ary io toeram-pambolena io dia ataontsika hoe manakaiky ny lakôty ozy izy tsika. Ary rehefa manakaiky an'izany kôdy izany dia any amin'ny faritra nisy an'ity mpamboly ity dia misy ny ataontsika hoe ny loza izay hitranga satria mety ho izy amin'izay ny ho tondraka ny rano, hiakatra ny tondra-drano, ary rehefa hiakatra ny tondra-drano dia mazava ho azy fa ho safotra ny tanimbary ary ho tondraka koa ny tanàna rehetra izay manodidina. Ohatran'ilay ataontsika ireny hoe tsunami ozy izy tsika. Tao anatin'izay anefa dia ny zavatra nahafinaritra dia ity mpamboly anankiray ity izay nahafantatra fa ho avy tokoa izany tondra-drano izany dia inona no zavatra nataony mba hanairany anireto mpiara-monina aminazy sy ny manodidina azy, satria ny mpiara-monina sy manodidina azy dia ataontsika hoe tsy nino, tsy nahatoky fa izy izany tondra-drano izany, ka ny vahaolana izay nataon'ity mpamboly ity izay resy lahatra dia nodorany ny ataontsika hoe trano fitehirizan'ny vokatra anankiray teo amin'izany tendrombohitra izany. Ary efa nodorany ilay toerana dia mazava ho azy fa midéclenché ho azy ozy tsika ilay fanairana fa misy haitrano eo amin'ny toerana sy ny faritra, satria fantany fa tsy ho resy lahatra hoe amin'ilay loza voajanahary izay hitranga reto mpiara-manodidina sy mpiara-monina aminy, dia nampiasa fomba hafa izy mba hanairany manodidina. Ary taitra reto manodidina sy mpiara-monina taminy
ary dia rehefa taitra reto mpiara-monina sy ny manodidina azy dia hoe inona ary no atao amin'nona ty afo ity, kanefa tsy tapitapitra izay dia tonga tokoa ny tondra-drano ary dia nitsoaka ho azy, nandositra ny mponina rehetra teo an-tanàna tsy maintsy niala teo amin'izany toerana izany ary dia nazava ho azy fa inona no zavatra niseho, tsy nila akory ny antso mpamonjy voana hoe hamon'ilay afo fa maty ho azy tamin'ny alalan'ilay tondra-drano sy ilay ataontsika hoe tsunami, ilay afo fanairana izay nataon'ity mpamboly anankiray ity. Tantara izany mampiseho fa ilay mpamboly anankiray izany dia tao anatin'ny fitaovana izay nampiasain'i Jesosy Kristy Tompo mba hanaitra reto taranaka maditra teo amin'ilay faritra mba hiaino sy hanolo tena marina hiaino ny bitsiky ny fanahy masina. Mova izany tantara kely izany koa tsy mampahatsiahy antsika tsirairay avy fa ilay Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra nomboana teo ambony hazo fijaliana, nanolotra ny ainy sy ny fiainany manontolo mba hahatonga antsika zanak'olombelona tsy ho variana sy hitoetra ao anatin'izao tontolo izao izay maditra sy mafy loha noho ny fikirizana, noho ny fakafizana izao tontolo izao ary indrindrandrindra noho ny tsy fiainontsika ny bitsiky ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Anio Andriamanitra iray dia miantso ny tsirairay avy izay miheno izao vatsim-panahy izao, ny anatoana antsika akaiky, tena akaiky an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo izay mpamonjy izao tontolo izao mba hahatonga antsika handray ny fanavotana. Aza mangataka-andro fa hatombotra ny fotoana ary mila manantona isika amin'izao sekondra sy minitra izao. Mila mino isika fa rehefa mibebaka marina ka tapa-kevitra ny ala ao anatin'ny ditry ny fo, ny ditry ny saina, ny ditry ny fanahy dia ho voafafa ny fahotantsika tsirairay avy ary indrindraindrindra ho voaro sy ho voasolo vava izao sy anao ao anatin'ny fitsarana marina. Mila tehirizitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina nefa izany rehetrarehetra izany satria tsika tsirairay avy dia tian'Andriamanitra ray mba ho velona ary indrindraindrindra isika tsirairay avy dia tiany hino sy hifikitra amin'ilay Jesosy Kristy Tompo ilay namita ny famonjena ka handatsy ho fezin'ny fomba mampanao mahazatra, na ny fahendrena, na ny fiheverana, na ny fanindrin-dratsy, na ny fanarana-po mifantoka amin'ny fitiavan-tena araka ny fomba ny olona izao tontolo izao. Misy mantsy milaza fa manara-dian'i Jesosy Kristy Tompo, milaza fa mpino kanefa mbola manao ny fanaony izao tontolo izao, na ny faniriana ao anatiny ara. Anio Jesosy dia miteny amiko sy miteny aminao fa mila manolotra hitanantsika feno sy tanterakitsika ho azy manontolo ary oka ny tenintsika eny dia eny satria halany ny fivavahana aroro-baratsiana. Meteza hafako havaozy ny fanahy masina fa ny fanahy masina irery ihany no afaka hanavao antsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa dia hanolotra feno sy tanteraka ny fiainantsika ho azy manontolo. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tomponay fa nampatsiahanay ianao amin'ity maraina ity ny amin'ny fitiavanao sy ny indrafonao.
faly izay manana anao satria mbola mamerina anay tsiraray avy ianao ao anatin'ny lalan'ny fahamarinanao, ary mamerina anay tsiraray avy ianao Jesosy mba hiaina miaraka aminao, hanavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Jesosy malalo, aoka ny fananao masinarano andoro, androdana, andrava, izay rehetra tsy nambolenao sy ny faniriana rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao aty anatinay, ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny sainay, ao anatin'ny fanahinay. Ary izany fananao masina izany koa no hanome anay fahendrena feno sy tanteraka, ahafahanay mifikitra aminao, fa tsy hiainonay ny feon'izao tontolo izao na ny feon'ny lay fahavalo ka mahatonga anay hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Sambatra izay manana anao Jesosy, ary tehirizo mandrakarivo izay eo ambany elatry ny fahasoavanao. Raiso ny tsodrano izay atolotry Jesosy Kristy Tompontsika. Fa ilay Jesosy Kristy Tompo mpiandry ondry lehibe avy niala tamin'ny toerany maty no milaza amiko sy aminao manao hoe meteza hanetry tena mandrakariva eo ambany tana maherin'i Jesosy Kristy Tompo mba hanandratana anareo amin'ny andro famonjena. Ho anao kosa ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra anao hatramin'ny taloha indrindra izany ka mbola anao mandrakizay. Aleluia. Amen. Maheriza tompoko.